arabaina manokana ny fetiny Pentecoste tamin'ity taona 2024 ity. Araka izany dia manasanao ampanajana sy ampitiavana tenako anaraka ny vavao hatramin'ny farany. Naresaka ny tanàna ho an'ny fanamariana ny alatsinainy Pentecoste tamin'ity taona 2024 ity. Samy nanao izay nampifalifaly ny tenany ny rehetra amin'ny fetiny andro ialana amin'ny rotorotom-piainana amin'ny andavanandrom-piainana izany. Ando miaradina sy Mateo Prince no nanao ny fanadihadiana rehetra momba izay tamin'ity andro an'ity. Nangina ny arabe saingina resaka kosa ny tany amin'ireo toeram-pitsangatsanganana samihafa teto an-drenivohitra sy ny faritra manodidina androany. Samy nanao izay nampetsy nampifalifaly ny tena ny rehetra ny alana tamin'ny rotoroto andavanandro. Nomena havana manokana ny ankizy tamin'ity indray mitoraka ity hoy ireo sendranay androany. Nitondra azy ireo ny alavoly sy ny tety tanàna. Avy any Andranvelona dia tonga aty Analakely dia ho any Tsimbazaza jery biby. Fa tsy nanam-potoana mihitsy taloha noho le asa zany, asa atao. Na nitondra zazakely mandendeha ty Analakely dia mandendeha dia maka sary dia ho any Tsimbazaza koa zay rehefa avy eo. Ie rehefa isaky mifety dia manao ohatr'izao foana. Lafa any avaratra any dia mamaka aty indray aloha. Ny any zany ohatra nefa maka leo dia mamaka aty indray. 12 eo fianakaviana ray ao ny mpiray-tampo sy ny mpiara-miasa majinijiny fa anao zay mitondra ny ankizy mba miala alavoly kely dia ty mahafinaritra ny ankizy zany mijerijery biby tsisy teti-bola fa zay ampilatanana zany na atao zay ihany dia fodina fa misy spesial kely. Misy mihitsy ireo avy lavitra vao samba niakatra teto Iarivo hitsangatsangana tamin'ity alatsinainy Pentecoste ity. Efa no manana atry ny ela mihitsy izany na eo aza ny fahasahiranana iainana andavanandro. Ngay zany avy agnambobariny sahatorendrika faritry fandrena dia dia moa zany mitsangatsangana ty Antananarivo sy nijery bary amaly dia ny androany mba manala avy aloha amin'ny maha lehibe de Pentecote-ny Pentecote dia mody ny arivo amin'ny akapainy zany dia tsara mahafinaritra. Sambany agnay zany zao niakatra taty ny tena ato sahiranana moa dia raha namahita aloha ny fisonotra ny vidim-piainana nefa araka ny fiteniana aminay dia ho ny fiainana ihany io agno hitady ihany sanandro dia aleo zany rehefa indrindra no mba velogna agny aloha tahiny agnambony dia mba manalanala azy kely na dia kely aza ny ampelatahana dia rehefa mba mahita fotsiny dia afa zay dia misy ho teti-bola dia manahoana fa rehefa mahita fotsiny eny maso dia afa tavavenina amin'ny tanàna dia afa zay. Fety fialam-boly mahafinaritra dia mianaka anay zao miaraka dia anay zao hatrany Tsirabe mbola tsy fahitatra na zaza na sambatra be anay ny androandro azy satria nahitanay ny karazany zava-misy ato amin'ny karazany zava-boary ato amin'ny Tsimbazaza hitanay daholo. Tena vao tonga taty mihitsy zay zao koa amin'ny mahavahiny anay dia mitsangatsangana mitetitety ny zava-misy aty. Fa tena nomanina mihitsy ty fety androany ty. Samy nanana ny fomba nanamariana ny fety androany. Tao ireo ny safidy ny hijanona tao an-trano, tao kosa ireo namonjy ny toeram-pilanonana sy fampisehoana samihafa. Samy nanao izay ho afan'ny rehetra raha nita tamin'ity androany ity. Na dia eo aza nefa izany rehetra izany dia tsy afa-misaraka amin'ny fety tahaka izao ny fitadiavana ireo olona sendra ny mpanao gazety ny MPS tamin'ity androany ity. Mafy ny fiainana ka tsy azo atao ambanin-javatra izany na te hifaly tahaka ny olon-drehetra aza. Mbola Ando Miaradina sy Mateo Prince hatrany. Mafy ny vokatry ny fahantrana sy ny fahasahiranana ankehitriny. Miaina amin'ny hoanina androany tadavin'androany ny ankamaroan'ny olona. Tsy misy fety fa mitovy amin'ny andavanandro ihany. Tsy azo vela mihitsy ny asa fitadiavana isan'andro na te hifaly sy alavoly amin'ny rehetra aza. Tsy maintsy mitady izay ho arapaka ho izy ireo. Maso ny androany aloha dia tsy hitako izay anaovana anay izay dia manana ho azy fotsiny iny nefa zay ngamba zay tsy dia makalaza an'ilay izy ny tena mariny na fety na tsy fety dia mitovy ihany. Ny anay zany zao fetsihana ny fety dia atao hoe mahafinaritra sy mahafinaritra satria natao hoe tsy mahafinaritra dia zay zao mbola mitady vola nefa fety ny andro
tena misy mividy na tsy misy mividy dia mamiratra ihany zay satria maly ny baolina dia nakatavango tany amin'ny baolina zay dia mivarotra zay androany dia eto ihany zany zay sady mitrangatrangana eto ihany ny ankizy manao fety tsy ny endrana be mihitsy zao ilay vola amin'izao ny ankizy maro ny fiainana lafo be mividim-piainana dia izay no anton'izay efa hariva zao ny andro dia angorona entana indray zay dia andeha hitady entana. Fotoana fanararotana ho an'ny sasany mihitsy ny fotoana ny fety tahaka izao itadiavana vola tao ireo mamorona asa madinika ho atao mihitsy toy ny vary mandeha sy ny fanaovana asa tanana amin'ny endriny maro samihafa. Ao kosa ireo nanararaotra namoaka ireo fitaovana samihafa ilaina amin'ny fety toy ny kilalao ampiala voly ny mpitsangatsangana indrindra ny ankizy. Raha ny hita samy manao izay velomany sisa ny ankamaroany malagasy tsy manan-katerana intsony noho ny tsy fisiny ny fandraisana andraikitra tao ny fitondram-panjakana izay diso laram-pameana. Fa nisy ihany koa moa ny afatra ny antefa mivantana tamin'ny vahoaka malagasy nataony teo anivon'ny FFKM na ny fiombona ny fiangonana kristianina eto Madagasikara nandritra ny fanamarihana izay fetiny Pentekosta izay. Iando Miaratina sy Mateo Prince no nitatitra amintsika ny antsipiriany momba izay. Namoaka fanambarana miantefa amin'ny vahoaka malagasy ny FFKM na ny fiombona ny fiangonana kristianina eto Madagasikara androany. Afatra Pentekosta 2022 izay mivaky toy izao. Ry kristianina avana ry vahoaka malagasy rehetra. Ny filoham-piangonana efatra amin'ny rahalahy miombona atao anaty ny fiombona ny fiangonana kristianina eto Madagasikara na ny FFKM miarabanareo isan-tokantrano izao fahatrarana ny Pentekosta izao. Ho aminareo any ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ho avy. Ho aminareo any ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny fanamasiny. Mianao anaty ny ady maro samihafa isika ankehitriny. Eo ny ady amin'ny valanaretina COVID-19 izay mbola tsy mifarana ary mitady irongatra indray aza raha toa tsy ampy ny fitandrimantsika. Eo koa ny ady amin'ny fahantrana sy ny sodrom-bidim-piainana isan'andro. Ny ady amin'ny fianaky ny asan'ilay ratsy izay hitany amin'ny sekoly maromaro sy ireo sehatra maro hafa eto amin'ny nosy. Manampy izany ny ady amin'ny tsy fandriampahalemana sy ny ady amin'ny kolikoly. Eo koa ny ady any Ukraine izay misy fitraikany amin'ny seha-piariana sy ny tontolo mpiara-monina maneran-tany ary voakasika izany eto amin'ny nositsika. Ao kanefa tsy ho kivina iraviravin-tanana isika satria efa nahazo hery avy amin'ny fanamasin'Andriamanitra amin'izao Pentekosta izao. Ao ka naiky andray sy ho fenona izany hery izany sika kristianina sy ny vahoaka malagasy ka hijoro vavolombelon'ny filazantsara eo anivon'ny ankohonana, ny fiarahamonina ary ny firenena. Indrindra eo anatrehan'izao vanim-potoana miavaka iainantsika izao ka hiezaka ampanjaka ny fiadanana, analavitra ny korontana sy ny tabataba. Iveloma mandrakariva ny famarinana sy ny famasinana avy amin'ny fanamasina izay manampy antsika hiady amin'ny faratsiana rehetra. Fa masina ilay Andriamanitra ny antsoanareo noho izany aoka ho masina tahaka azy koa ianareo amin'ny lafim-pitondran-tena rehetra. Ny fiangonana miombona ataon'ny FFKM amin'ny mahampaminany azy dia miezaka hatrany mitaiza sy mampianatra antsika mba olom-pirenena sy olom-piangonana vanina ary vonina hijoro amin'izany. Koa manainga antsika olom-pirenena sy olom-piangonana andray sy tana mandrakariva ny fitaizana efa natolotra hatramin'izay sy mbola ho atolotra. Miantso anareo rehetra mpisehatra eo amin'ny lafiny ara-politika, na ny mpitondra na ny mpanohitra, aoka samy ampanjaka ny fandriampahalemana sy ny fiadanana ary hitandro ny tombotsoa ambonin'ny firenena ka hialana ny fiantsiana sy ny fanararoany tampahefana fa samy ahazo hiteny ao anatin'ny fifanajana sy ny fanaran-dalàna ny rehetra. Manaraka izany, ny fiangonana dia efa nanambara ny fandavany maridrano ny volavolan-dalàna momba ny ITG ary manohy sy manamafy izany amin'ny alalan'izao afatra Pentekosta izao. Ny FFKM dia tsy milefitra ary entitra ny amin'izay fandavana izay. Maniry izahay mba ho entany ny fahazavan-tsaina avy amin'ny fanamasina ny mpitondra sy ny olom-boafidy amin'ny fanapahan-kevitra marina sy masina mila raisina. Aoka tsy ho tratra ireo trindry ara-politika na avy eto an-toerana na avy any ivelany ka nimba ny taranaka sy ny firenena mihitsy. Eo anatrehan'izao fikasana ataon'olombitsy izao ametraka izany lalàna mamofady izany
izay mifanohitra tanteraka amin'ny sotoavina malagasy. Mametraka ny aina ho sarobidy sady masina dia tsy afaka angina ny FFKM ka manentana anareo rehetra hanao izay rehetra azonareo atao mba tsy hahatanteraka izany fikasan-dratsy izany. Matoky izay kristianina sy ny fiangonana fa tsy handrarak'ilomby-andoha ianareo ka tsy hamantsika ny fatokisana napetraka taminareo tamin'ny alalan'ny fividiana ny vahoakanareo olo-sombavany ka tsy hevitra kory ny anolotra na andany izany volavolan-dalàna famonoana zaza tsy manantsiny any am-boaka izany. Mirarantsika trany ry havana anaiky ho tariany fanamasin'Andriamanitra ka andray fampaherezana avy aminy amin'izay sy hampanimponanina mitrany antsika. Mitano antsika ny fihavanana sy ny firaisan-kina ary fiombonana ao anatin'izao fanamariana ny 12 taona ny fahaleovantena am-pirenena sy ny 10 malagasy izao. Ombanareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana avy amin'ny fanahy masina. Antananarivo 12 nanao sy noho izany ireo filoham-piangonana 4 miralahy. Ny lafim-baovany fahasalamana manomboka mahazovana ny valanaretina COVID-19 eto Madagasikara tao anatin'ny 3 herinandro izao dia tsy nitsaha niakatra ireo tranga voatily ary voamarina. Namoaka fanambarana nefa ny fanjakana fa miamalefaka ny fampanajana ireo fepetra sakana. Raha Vorazafy Mahenina sy Toky Ramarola. Afakatraraka amin'ny zato ny trangana COVID-19 teo anelanelany 20 sy ny 3 jona raha iray no maty. 70 kosa ireo marary manaraka fitsaboana ka 4 ny misy tranga fahasarotana na forme grave. Nahitany fiakarany be ny tranga ny herinandro lasa teo tamin'ireo fitiliana 70 isana tao raha ny tatro ofisialy navoaka ny ministera ny fahasalamam-bahoaka izany hoe 2 isan-jato ny tany marary raha ray faingo 7 isan-jato izany ny herinandro ny 7 Mei ary aotra faingo 20 isan-jato ny herinandro talohan'izay. Araka ny tatra-trany mitazana ny faritra hitana betsaka indrindra na Lamanga izay misy tranga 4 avy ny tranga tany Atsinanana sy ny faritra Diana, raha 3 kosa tany Boeny, 2 avy ny tranga Voamarina tany Atsimandrefana sy Vakina Karatra ary 1 avy tany faritra Nalanjorofo sy Matsaitrambony. Ny fanjakana nefa manamaivana ireo fepetra sakana satria nisy ny fanambarana ofisialy nivoaka fa azo rehetra ataony tsy manao arivavy eny an-dalambe. Voamaly sy Androany nefa no nankalaza ny fetin'ny Pentekosta ny rehetra izany hoe fihaonan'ny fianakaviana sy fitangoronana raha tsy laza ny lalao baolina kitra omaly. Ny herinandro lasa teo kosa izay nahitana tranga mihoatra ny 100 isa tsy nisy fitangoronana na ihany koa antsika goavana saingy ny tombo ny tranga. Anisa mampiakatra izany ihany koa ny andro mangatsika ho ny mpitsabo ka manome vahana ny fiparitahany aretina. Mila mailo ny rehetra noho izany ka entanina trany ananjy ireo fepetra sakana indrindra eny an-dalambe. Manoloana izany tranga izany dia mila amafisina ny fitsiriana sy ny fanaraha-maso ireo olona tonga miditra eto Madagasikara eny anivon'ireny seranam-piaramanidina ireny. Io kosa nambarany mpitsabo nanaova ny onjalalanaina Ranaivomanana sy Mateo Prince fanadidina tamin'ity andro an'ity. Manoloana ny fepetra no raisiny fitondram-panjakana amin'ny fanalefana ny fampiasana arivavy dia nilaza ny mpitsabo fa tokony amafisina tsara ny asan'ireo mpitsabo sy mpanara-maso ireo mpandeha tonga miditra eto Madagasikara hisorohana ny fiparitahan'ny valinaretina. Ny eny amin'ny seranam-piaramanidina izay vavahady idirana eto amintsika. Nisandreo marary vaovao ihany koa tsy mitsaha miakatra izay tato anatin'ny herinandro maromaro ka tokony samy mitandrina ny tsirairay. Raha ny antontanisa mivoaka farany dia mahatratraraka amin'ny zato ireo marary vaovao mitondra ny tsy mikaretina coronavirus ka ny 420 amin'ireo dia avy eto amin'ny faritra Analamanga avokoa. Ho an'ny toeram-pitsaboana iray nanaovana fanadihadiana dia mahatratra 3 isan'andro ireo olona marary ny COVID-19 tonga mitsabo tena tamin'ny herinandro lasiny. Ho an'ny zareo eny amin'ny frontière reny tena tompona andraikitra voalohany ny mpitsabo eny amin'ireny frontière reny zareo eny no tena manivana an'izy io izy amin'ny marary dia izay tena marary dia tonga dia tsy alefa mody any amin'ny tokantranony fa tsaboana aloha. Ho anareo izay vao tonga avy any ivelany kokoa ka mahatsiaro hoe marary dia manatona an'izay toeram-pitsaboana akaiky anareo indrindra mba tsy hanaparitaka n'ilay valanaretina coronavirus eto Madagasikara satria raha malalana izao fa raha raisitsika fotsiny ao France amin'izao fotoana isan'andro mahita 1005 cas isan'andro tao anatin'ny herinandro nefa anjao mafana aty amintsika eto Madagasikara manomboka mangatsika ny andro.
Nanamafy ny mpitsabo fa ambony ny tahany hery fiarovana ho an'ireo olona nanao vaksiny miaro ny COVID-19. Tokony harisika amin'izay fanaovam-baksiny izay ny olom-pirenena satria anisany mampiakatra ny hery fiarovana io ary koa mba hisorohana amin'ny fahatongavana any amin'ny tranga misy fahasarotana na ny forme grave. Hatreto anefa tena mbola ambany dia ambany ny tany fanaovana vaksiny eto amintsika. Tsy misy afa-tsy ny 400 ny malagasy ihany no mbola nanao vaksiny miaro ny COVID-19. Araka ny voapirofo eran-tany ny vaksiny dia tena ilaina. Ny fanaovan'ny olona ny vaksiny, entanina ny olona no vaksiny satria tadiova mampitombo ny hery fiarovana ny vaksiny ho an'ny olona izay mbola tsy nanao ataovany vaksiny fa indrisy eto amintsika eto Madagasikara mampalahelo ambany dia ambany ny tamin'ny fanaovana ny vaksiny. Nanaova vaksiny rehefa manam-potoanareo. Mbola misy foana vaksiny ary indrindra tsy misy vaksiny amidy zany fa maimpoana izy io dia ararota ireo olona dia mbola maimpoana le izy. Vanim-potoana mampirongatra indray ny valinaretina izao ka tokony ho mailo hatrany ny rehetra na dia eo aza ny fepetra fanalefana napetraky ny fanjakana. Rehefa misy ny tranga mampiayay miseho amin'ny vatana dia tsy tsara manao dokotera tena mba hisorohana mety ho foimbony aretina dia mifanatonana mpitsabo avy hatrany no tsara indrindra. Vao ny trangam-piarahamonina avy any Mahajanga dia lasibatra amin'ny tsy fandriam-pahalemana ny fokontany maromaro any Mahajanga any amin'izao fotoana izao. Tsy mitsitsy ireo dahalo sy ireo mpanendaka ho an'ireo olona tratrany. Araka izany dia nanao ny fanadihana mahakasika izany indrindra ny mpanao gazetiny MPS any an-toerana Samy Mamonjy. Fokontany maro eto Mahajanga no lasibatra amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Tafiditra anatin'izany koa ity fokontany anankiray dia ny Marovata Batoara ity. Ny alabotry sy ny vakitrano no matetika ampiseho matetika amin'izany fokontany izany ary mampitandrina amin'ireo izay zatra lalan'ny rinina ny filohan'ny fokontany amin'izao fotoana izao. Tsy amin'ny resaka momba ny fandriam-pahalemana dia angamba fanoloa izao somary miverimberina le famakitrano. Ka zay le tena ampahafantarako ireo zatra manao ratsy ireo fa ho tratra ireo tsy ela. Ka misy zany dia mampitandrina ny olona mpanao ratsy zatra mihitsy ao anatin'ny fokontany olona amin'ny ray alina na amin'ny roa na amin'ny telo fa mbola ho tratra ihany ireo. So lazain'ireo hoe matory ny fokontany, tsy matory fa tena mitsangana ary hitazona sy tratra manao ratsy. Mampalahelo hoy izy fa ny tanora izay erotreriny tokoa no manao an'izany asa izany noho ny tsy fisian'ny asa ao amin'ny fanjakana. Fanjakana izay anisan'ny tompon'andraikitra voalohany amin'ny tanora amin'izao fotoana izao fa mody fanina amin'ny fanomezana asa. Maro izy ny fanampahintanana izay nataon'ny fanjakana ankehitriny fa tsy misy fiantraikany na amin'ny sosialim-bahoaka indrindra fa amin'ny tanora ankehitriny. Tanora izay ho avy amin'ny firenena hoy izy nefa dia tsy hita popoka izany ho avy ny tanora izany. Raha zao no mitohy izy dia maro ireo tanora izay hiditra any am-ponja noho ny izay tsy fijereva ny fanjakana azy izay indrindra moa fa tsy fisian'ny asa. Fitondrana tahaka ny ahoana ary ity fitondrana ity? Fitondrana manome vahaolana ve sa fitondrana mitondra krizy? Ny vavaon'ny baolina kitra malagasy dia ny tsy fampy ny lalao fampifondronana teo amin'ny ekipam-pirenena malagasy no anisany nitarika tamin'ireny voka-dalao azon'ny Barea Omaly ireny. Hoy ny mpanazatra Nicolas Dupuis tao aorian'ny lalao tanterahana tetsy amin'ny kianjabeny Mahamasina Omaly. Eo ihany koa ny tsy mbola fampy ny traikefa eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena raha nambarany hatrany. Nanao ny fanadihana momba izay onjalala anarany avimanana sy Mathieu Prince. Naneho ny heviny mahakasika ny voka-dalao tao aorian'ny fihaonan'ny Barea sy ny ekipam-pirenena Angola ny mpanazatra malagasy Nicolas Dupuis Omaly. Vokatry ny tsy fampy ny lalao fampifondronana teo amin'ny ekipa malagasy ireny azo nandritry ny lalao ny andro voalohany sy faharoa amin'ny fiadiana ny tompon-dakan'ny Afrika taranja baolina kitra ireny hoy izy. Raha tsy ahivina dia noho ny disadisa nisy teo anivon'ny federasiona malagasy ny baolina kitra no tsy nahafahan'ny Barea nanao lalao fampifondronana mialohan'ny haonana tamin'ny Ghana sy Angola.
fa ankoatr'izay dia nanamafy ny mpanazatra malagasy fa mbola tsy ampy ihany koa ny traikefa hananandra mpilalao indrindra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Mpilalao vitsivitsy tamin'ireo niatrika ny amboarany Afrika 2024 izay natafakatra ny Madagasikara tany amin'ny ampahefadalina ihany sisa no tazana teny ambony kianja ho an'ny omaly. Anisan'izany Ibrahima Mada, Voave Paulin ary Mamy Gervais. Mba hanatsarana vokatra amin'ny lalao manaraka dia izany ny anisy lalao fampifondronana ho an'ny ekipa malagasy. Ça n'a pas été facile notre groupement, parfois il y a eu des pots de banane un peu, mais on s'est battu et on est resté concentré et je tiens vraiment à les remercier parce que on a fait une bonne entame aujourd'hui. Ça c'est le fruit et malheureusement d'un manque d'expérience internationale. Je vais essayer pendant une semaine avant le rassemblement global de travailler. Peut-être avec Bolivie, on verra tout ça avec les locaux, peut-être avec des expats, mais ils sont déjà en championnat et ce sera compliqué. J'ai aussi la possibilité de faire un match amical contre le Cap-Vert. Raha tsy haivina dia nisaraka ady sahala iray noray ny malagasy sy ny angolais tamin'ny lalao mandroso ny ho tanterahina omaly tetsy Mahamasina. Io voka-dalao io izay nafahany malagasy nahazo isaray. Teo amin'ny minitra faha 40 no nahatafiditra baolina voalohany malagasy izay no sahala indry zareo angolais minitra vitsy taty aoriana. Fantatra moa izany fa dia mbola manana fotoana ialana sasatra kely indray ny bareny Madagasikara taorian'ny lalao niaonany tamin'ny Angola tamin'ny andron'ny omaliny amin'ny volana septambra ho avy izao indray mantsy ny lalao amin'ny andro fahatelo sy fahefatra ny ekipa pirenena malagasy. Tsy aivina fa ny amin'ny laharana fahefatra farany no misy antsika ao anatin'ny vondrona E izay ao anatin'ny fifaninanana ho an'ny kanina 2020 sy 2020 mitana ny laharana voalohany kosa i Ghana izay manana isa efatra, manaraka azy i Angola, République Centrafricaine ary ny farany isika bareny Madagasikara. Vaovao ny fanatanjahantena izay hatrany dia anainga rapitso azo an'i Nosy Maurice ny atleta malagasy izay mpanao atletisme hiatrika ny lalao amboaran'ny Afrika andiany 2020 ny valo hatramin'ny 12 jona ho avy izao no anatanterahana izay lalao izay. 20 kosa ny fantatra ny firenena afrikana andray anjara akanisan'izany isika eto Madagasikara izay manana atleta izay anainga ho an'ny rampitso izay. Ny filohan'ny fédération malagasy ny atletisme moa ny fantatra fa hitarika ny délégation malagasy ho an'ny antoerana. Ny vaovao maresaka iraisam-pirenena dia niverina ny hiboka indray araka izany ny mponina ao Shanghai noho ny trangana coronavirus any antoerana. Tezitra nefa izy ireo ary dia nanao fihetsiketsehana androany noho ny fiboahana roa volana tsy akato nampiary ny mpitondra any antoerana. Ravy Rasafamaina, Tokaramarolahy. Manomboka fiandohan'ny volana martsa teo no nahiboka ny fandimbin'ny mponina atao Shanghai ny Chine noho ny firongatry ny valana retina Covid-19 aingana loatra hatramin'ny taona 2020. Ny analefaka nefa ny fanajana ireo fepetra ny herinandro lasa teo saingy tsy mbola afaka mivezivezy ankahalalahana ny olona raha tsy any amin'ireo faritra tsy misy trangana retina. Anarivony ireo voakasika amin'ny fihibohana amin'izao fotoana izao toy ny ao Xiuyi ao tampon-tanàna ny Shanghai izay be mponina indrindra. Ankoatr'ireo teratany sinoa tsy mahazo miala ny toeram-ponena ihany koa ny vahiny tafiditra ao anatin'ny faritra mihiboka. Ny ankamaroan'izy ireo izay naneho ny fahatezerany izay tsy ahirana fa toy ny mihidy anaty faritra misy vavahady lehibe ka ity ivelany no misy mpitandro filaminana miambina. Mitabataba anatin'ny faritra mihidy noho izany ny olona milaza fa leo ny hiboka efa ho roa volana. Ny hafazany teny fa tsy ahitana soritra retina akory saingy tazomina toy ny biby. Manena amindrana azy ireo any amin'ny toerana fitokana monina ihany koa ireo voakasika. Ireo misy trangana retina raha tsy evina dia tazomina avy hatrany miaraka amin'ireo ny fampikasokasoka taminy. Mateti-pitranga olona iray tanàna no alefa mitoka-monina lavitra ny toeram-ponenany. Izao kosa ary dia ndeha fitinina aminao fohy ao anatin'izy ity fanadihadiana manaraka ity ny fandraisam-pitenenana nataony lehibe ny mpanohitra Marc Ravalomanana raha namonjy ny fameloma-maso ny Antokotima ny farany herinandro lasa teo atao anatin'ny boriboritany faharoa. Ny ompana indrindra tamin'ny tsy fandriam-pahalemana ny fanambarana izay nanaovany Antsoavo ho an'ny malagasy sy ny mpitondra fivavahana. Ravy Razafamaina sy Toky Ramarolahy. Mbola mbana ao anatin'ny sain'ny mpitondra amin'izao fotoan'izao ny fitiavan-tseza ary tahotra ny mpanohitra fa tsy ny anala fahasahiranana ny malagasy.
ampiasaina hery famoretana mitandro filaminana andaniana vola miompampana ny fanakanana ny filoha teo aloha marika ravalomanana sy ny mpanaradiasy anao etsika amin'ny mpilaminana tsy misy fanatsana ny soma olona intsony reo natao iaro ny fananana sy ny ainy no lasa no ampiasaina atao hery mpamoretana anenjehana etserovany ina miteny hoe za mba mandinga anareo hoe za tiny e nofosra ihany olombelona ary misy fetra ihany ny ainako teo amin'ity tany ity zao manana an'le fahefana zao any nahazo baiko nefa io baiko tanterahanareo baiko tena tsy mandehany am'zy izy satria tsy manaja zany zoan'olombelona zany araka voalazan'ny pacte international momba ny droit de l'homme relatif amin'ny droit public sy ny droit politique de mbola sahanareo ve ry mpitanany commandement no mibaiko ihany an'ireo miaramila reo gendarme reo polisy reo nareo mahazo e tompontany ambadika any sanatriany e zany ho an'ny sasany de lasa manatanteraka fotsiny reto mpanatanteraka zany ho enjehinareo vola tsy toko tsy foroana nanaovana déplacement nakany Antsirabe zany ho azahoanareo baiko hoe ndana arao izy manana ny statut koa international momba ny ancien président zany malala koa aho amindreo namana rehetra nanetaterana na nivela milaza hoe reo mpibaiko reo azo tsaraina azo arahana amin'ny asa ataony amin'ny tsy fanarahan-dalàna zay voalaza ny constitution mibaribary tsy takina fenina nefa ny resaka tsy fandriam-pahalemana eto amintsika tsy mandry andro tsy mandry alina ny akamaroany malagasy misy ny vonolona andro atoandro ny fakanakery ny saika isan'andro ny jolay manafika tokantrano na tanàna ny ambanivohitra mianao anaty tahotra ny malagasy amin'izao tsy azo enterina nefa ny fanjakana ametraka fandriam-pahalemana ho any rehetra izay abetsaka no zara raha misakafo misy ireo tsy mahavita fanafody intsony ny fiainana efa miasaritra isan'andro manana anjara ndraikitra goavana amin'izany mpitondra fanjakana ho lehibe ny mpanohitra marika ravalomanana fa amintsika amin'ny resaka zao any amin'ny faritra le nandalovany cyclone Batsiray mbola misy tsy mihinan-kanina mbola misy fadiranovana eto Antananarivo misy an'ireo etraketraka tonga de fangalana-kery nakidinapinina an'ireo zanakitsika mafy zany tena mafy ary indrindrindrindra reo le manala amin'ny maso ny zanatsika tsy mampite hijery mihitsy ka ty hiteny eto ty ilaza eto ny olombelona tsiraray aby dia manana ny zo feno ary manana ny asa maha olombelona azy noho izany tokony ajaina toy ny andrak'Andriamaso izy ireo zay ny mahafilopirenena filopirenena miaro ny ain'ny vahoaka ponao aminy manome sakafo azy ary indrindrindrindra miazona ny vola vahiny mba tsy ho latsa-danja ny vola zay fanakalozana mety efa amin'ireo mpitondra fivavahana ihany koa noho izany ny antso lehibe ny mpanohitra manaitra ny zava-misy ankehitriny izay efa mihoatra ny zaka indrindra ny resaka fakana-keriny sy famonoana ny fomba feno ampipiana etsero miantso ary tena mbola miantso ho an'ireo ray aman-dreny am-panahy filoam-piangonana samina reo mba milaza fa tena tsy saza ny voaka malagasy tsy mendrika ho atsika zao fanaovana ankeriny tsy fanarahan-dalàna herisetra atao amin'ny zanakitsika ireo miantso anareo mba anao fanambarana ho retany ho rendandra ny fiangonana rehetra satria kristianina tsika ary rehefa kristianina tsika mihevitra ny tenatsika ho toy ny tempolin'Andriamanitra ary raha tempolin'Andriamanitra tsika ajaina daholy zany maha tempolin'Andriamanitra zany ka ianareo filoam-piangonana zay any tena ray aman-dreny azo mivahoaka hitokisana ary manana an'ireo sampana rehetra isaky ny ambaratonga ny toerana misy anareo any ataovy re ny antso ho an'ny olona mba aminjetsika mivahoaka aloha
Mbola maresaresana tanteraka ny fitondrana amin'ny tokony hirosona amin'ny fikaonando am-pirenena raha ny toedra raha ankehitriny no jerena na dia efa samy resy lahatra avokoa zany rehetra ny amin'ny mazava-dehibe ny amin'ny tokony anaovana izany fikaonando am-pirenena eto Madagasikara izany. Tsy tokony andinika intsony ny mpitondra fa mandray fepetra hirosona amin'izay fikaonando am-pirenena izay araka ny fanadihadiana nataony avitra Sondrabe sy Andry Rakotomarala androany. Mianjandroatra ny tady mikasika ny fisian'ny fahalalana ny demokrasia eto Madagasikara. Ny fitondrana izay milaza hatrany fa malalaka ny rehetra ary tsy misy tery sy raha matahora amin'ny fanehoan-kevitra sy ny fahalalana amin'ny ankapobeny eto amintsika. Raha ny tantara sy ny mahazo ny rehetra no asian-teny, tsy tantaratra akory zany. Ny avy eo anivon'ny fanoherana indrindra ny filohan'ny RMDM sady filoha nasionalin'ny Antokotim dia ny filoha Marc Ravalomanana aza tsy manana fahalalana afaka mivezivezy malalaka amin'izay ataony. Toy izany ihany koa ireo birao politika sy ny solombavim-bahoaka ao anatin'ity atoko ity dia hiaran'ny raha matahora sy ny famoretana hatrany. Tsy misy vahaolana ankoatra ny fikaonandom-pirenena no afaka mamaritra ny fametrahana ny demokrasia hoy ny mpanao politika. Eo ihany koa ny tokony fampidiniana amin'ny fanavaozana ny lalàna rehetra izay tokony ho asipampanamboarana mifandraika amin'ny fifidianana sy ny rafim-panjakana amin'sahana izany. Dia tsy misy afa-tsy ny fampidinika aloha hoe ahoana tokoa zany ny amaritana atao demokrasia. Marina tokoa fa tsapa aloha fa rehefa mandeha ny eo amin'ny fitondrana dia malalaka izy. Ka raha misy izay zavatra zaika malalaka ny eo amin'ny fitondrana tsy mihitsy ny antony tsy afana koa mamela ny izay milaza fa mpanohatra ilaza koa ny heviny. Fa raha izay kosa mbola tsy voaja dia mbola tsy mipetraka zany ilay demokrasia fa mbola mitongilana ilay izy, mbola marisarisa ka mila renina zany. Etsy an-dany io lalam-panorenana io mbola mety amintsika sa tokony misy andininy tokony amboarina. Ny lalàna amin'ny fifidianana ve io mantsy nohatra takena foana hoe amboarina lam-pifidianana. Raha io fotsiny amboaritsika nefa ny rafitra misy rafitra tsy afahana ametrahana fifidianana malalaka dia hiteraka korotana eo alohan'ny fifidianana ary aoriana fifidianana. Eo koa ireo ry rafitra mpanara-maso ny fifidianana ireo manahoana ny tokony toe-tsaina entin'izy ireo mivoaka tao zany amin'ilay fiaonam-pirenena. Tsy vao izao no ny antso ity fikaonando ity ny rodiben'ny mpanohatra ary efa miaiky izany avokoa ireo atoko maro fa indrindra ny vondrona maro iraisam-pirenena. Hitantaratra loatra ny adalana ataon'ny fitondrana amin'izao ka mahatapa-kevitra ny rehetra amin'ny tsy maintsy hirosona amin'izany. Ary ny teny ny Union Européenne, ny teny Union Africaine hoe manaovina ireo fiaonam-be andaniana izany zavatra eto zany fa mandaina izay milaza amin'ny fitondram-panjakana indrindra filoham-pirenena fa hoe ho vitany ny fanarena zao toe-karena zao satria matombo mpanohitra miteny dia miteny zavatra tsy mety izy. Dia izay zany ny ilaina n'ilay fanoherana ny tandapano tsy laza marina mihitsy fa mpanohatra foana ny laza marina na ny eo amin'ny société civile. Raha tena manana ity fitiavan-tanindrazana dradradradrainy ity ny fitondrana dia tsy tokony salasala amin'ny firosona amin'ny fiaonana nasionaly. Kanefa raha izao ataony izao ny tohizany dia endrika fanehoana fanapotehana ny malagasy hatrany sy ny firenena no misongadina. Mila miaiky ny tsy fahombiazany mpitondra ho hatrany ity mpanao politika ity mba hisorohana amin'ny metokorizma mafy ateraka izao be marenina ataon'izy ireo izao na izany mialoha na ao aorianan'ny fifidianana. Fa tsy misy mihitsy ny mangarahara ataon'ity fitondrana ity amin'ny fomba fitantanana any Madagasikara. Hitantaratra amin'izany ny tsy fanomezana ny antsipiriany mikasika ny dian'ny filoha Andry Rajoelina tany Dobay farany teo iny. Kazary lalovina sy ahodikodina hatrany ny vahoaka malagasy avitra Sondrabe sy Andry Rakotomalala hatrany. Miteraka resabeny amin'ny ivon'ny fiarahamonina sy ao amin'ny tambazotra Facebook ny dian'ny filoha Rajoelina tany Dobay mikasika ny findramam-bolana tanterahana ny Tanamasoandro izay tsy mety tanteraka hatramin'izao fotoana fohy ahataperan'ny fitondrana izao. Tetikasa izay tsy misy fiatraikany betsaka amin'ny tena fampandrosoana ifotony. Maro ny zavatra mila jerena azo atao hoy ny avy eo anivon'ny humaniste écologiste. Tsy hoe atoby amina toerana ray akory ny ministera fa sarahana aparitaka eto amin'ny Madagasikara mihitsy raha azo atao ohatra hoe ny parlement azo alefany Majanga ohatra tsy mandritry lafo zany ohatra hoe ny Yavolo
alefa ny daholo ny fiadidinan'ny repoblika ohatra ny tamin'ny andro nydideratsiraka fa tsy atao eo ambotsiroatra tsy lafo zany zavara tsy lafo be dibe ohatr'izany zany a dia afaka manaparitaka ny fahefana eraky Madagasikara na eraky ny faritany Antananarivo. Maro ireo nanaovana findramam-bola kanefa toa tsy hita izay vokany. Very anjavony toy ireo fampanantenana betsaka nataon'ny fitondram-panjakana avokoa izany rehetra izany. Ny mahalasa ny sainy rehetra dia ny ambadika andrasan'ireo mpanome vola amin'ity tetikasa tanamasoandro ity izay tsy misy vina amin'ny rehetra fa isan'ireo mpandray betsaka ny fanoranana ny harem-pirenena eto Madagasikara. Ary efa navoaka ny avy eo anivon'ny samy finina fa isan'ny ahitana vola betsaka tsy ara-dalàna mihodina eto amintsika ny any Dubai. Dubai dia fatatsika tsara fa toerana fanoranana andreo ariana kebony tany be dia be ary anisan'izany ireo mivoaka tsokotsoky teto Madagasikara. Ny olana dia hoe tsy hoe i Dubai hamatsy vola hanaovana n'ilay asa tanamasoandro fa ny olana dia hoe inona no tambony ho alain'ny Dubai amin'ny fanaovana ny asa tanamasoandro satria fatatsika tsara fa tsisy olona manankaren'izany hanome cadeau any Madagasikara an'izany tanamasoandro any fa tsy maintsy vola ho averiny zany. Zany vola ho averiny zany zany tokony ho fantatra tsara ny hoe atraiza ka atraiza ny fomba fotoana amerenana azy. Izany zavatra zany ny olana eto amin'ny tany sy ny fanjakana tsisy fangararana ny fikarakarana andreny vola ireny. Azo heverina misy fifandraisany avokoa ity mpanao politika ity ny zava-mitranga amin'izao fotoana izao. Paikady toa efa saika hita matetika tamin'ity fitondrana ity ny fanodikodinana ny sain'ny vahoaka malagasy rehefa misy olana na trangan-javatra mahafampana. Ka izay le fomba familivoleny ny fanjakana izay matetika dia miseho foana ny marina dia izao. Manitra ny malagasy nona ny kibony maro ireo tsy mahazaka izany ka manjary lasa mpangalatra, mpanetaka, mpitady vola, mpanao setrasetra amin'ny fomba maro samihafa. Mety ho azo eritreretina mihitsy hoe fahafaliana no anaovan'ilay olona an'ilay izy kanefany dia ny fitondrana moa dia mamilivily an'izany ho any amin'ny resaka hoe mba tsy tenenana izany hoe ny mpanohitra no manao an'ireny. Tokony efa faranan'androany zany, faranan'androany satria tena raha mitoy izao potika tanteraka no avin'ny firenena, potika tanteraka no avin'ny ankizy. Etsakilany dia nitondra ny fijery mikasika ny fikaonandom-pirenena izay mila andinihana ny lalàna amin'ny feno fifidianana ny tenany. Matahotra ny fitondram-panjakana hiatrika izany hoy izy satria io lalàna io no mahamety azy ary nahafahany nahazo ny fitondrana tsy ara-drariny ka manahy izy ireo ny amin'ny rosona amin'ity fikaonandoha ity. Ny fandarana Global News sy ny fandarana dinika avy hatrany no arainao aorin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao. Aorin'izay kosa ny horonan-tsary iny amin'izao mitondra ny lohateny hoe Soule Palme Mamaira. Ny sampana fampahalalam-baovao dia misaotra anao nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany ary mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rampitso indray tompoko lasy sy tompoko vavy. Veloma tompoko.